Riavana malalo amin'ny tompo, momba antsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika, sotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro talata 20 septambra 2024 ity, zay hanomezanao anay indray ny mofinaina sahazanay eo anio. Dia hitondra fampandrosoananay eo amin'ny fahalalana tsaranao zany indrindra ho fampiorenana anay ao aminao Kristy, ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levana. Dia mitenena indray ianao Jesosy, ka voninkaina izay mponimponao oko aminay mandrakariva ny fafenao ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro talata 20 septambra 2024 ity dia ny Galatiana 5:2 ka hatramin'ny 5. Galatiana 5:2 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly apôstôly no teny: indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forany anareo dia tsy aso anareo na dia kely akoraza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makatony lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy anareo na iza zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavany anareo, fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny fahamorana na ny tsy fahamorana, fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana. Ray maso aloha, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ito amin'ity lahatsoratra masina ity dia asongadiny Paoly apôstôly ny mahazava-dehibeny ao amin'ny Kristy. Zava-dehibe riavana ny ao amin'ny Kristy. Ny olona tonga ao amin'ny Kristy dia hafa mihitsy no hijeren'Andriamanitra azy. Anankiray malaza amin'ireny ao amin'ny Romanina 9:1, tsy misy fahalameloana zay ao amin'ny Kristy. Anankiray amin'ireny koa, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indray tonga vaovao ireo. Lalàna hafa mihitsy no miatra amin'ny olona ao amin'ny Kristy, lalàna hafa satria lalàn'ny fanahy no miatra ao aminy. Paoly apôstôly dia samy teny mihitsy hoe izay amin'ny fanahy sy ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Ao amin'ny Kristy dia lalàn'ny fanahy no miatra amin'ny olona tsirairay avy. Lalàn'ny fanahy dia miasa amin'ny fitiavana. Ny fitiavana no anatanterahana ny zavatra rehetra. Ny fitiavana no jeren'Andriamanitra koa ny olona ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy mantsy dia ny fitiavana manarona faotana maro. Ka samy mihitsy Paoly apôstôly hoe tsy mahasoa na ny fahamorana na ny tsy fahamorana ao amin'ny Kristy. Ka eo anatrehan'izay, zay olona manizigizana hoe fahamorana ny tsy maintsy tanterahana dia tsy maintsy makatony lalàna rehetra izy. Ataontsika ahoana nefa ny akatony lalàna rehetra? Raha diso amin'ny lalàna kay ianao dia diso amin'izy rehetra. Izany no atantsika fahamarinana marina sy fanamarinana ao amin'ny Kristy riavana. Kristy mantsy no nefa nahatanteraka lalàna rehetra ao aminy no fanatanterahana lalàna rehetra. Ka raha tonga amin'ny Kristy ianao dia tonga tsy mahasoa akory, na voafory ianao na tsy voafory, fa ny zava-dehibe dia ianao ao amin'ny Kristy. Fa amin'ity andro an'ity riavana, na iza tsika natao batisa, raha tsy ao amin'ny Kristy ianao sy mahatsiaro mitoetra ao amin'ny Kristy dia zava-poana keo ny batisa. Ahoana ny nahatongavanao amin'ny Kristy? Tsotra kely, eno ny tenin'ny Kristy. Raha misy miheno ny teniko Kristy dia mitoetra ao aminy. Zay rehetra tsy miheno ny teniko dia mitoetra ao aminy, dia tsy mitoetra ao amin'ny Kristy. Jaona 4:12 no manazava an'izany tsara. Jaona 4:12 azafady, manazava an'izany tsara ny filazantsara ary Jaona 4:12 manao hoe 1:20, zay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary zay tia no tia ny raiko, ary zaho tia azy ka iseho aminy. Zaho tia azy ka iseho aminy. Lazainy koa hoe amin'izany andro izany dia fantatrareo fa zaho amin'ny raiko ary ianareo amiko ary zaho aminareo
tian'Andriamanitra sika ravana mba tandrina ny didiny. Fa raha mitandrina ny didiny tsika dia raha misy tia ka hitandrina ny teniko izy, andraiky ho tia azy ka akao amin'izay ka omino aminy. Zava-dehibe zany mihaino tenin'Andriamanitra zany a, tsy mankatony tenin'Andriamanitra fa tonga ao amin'ny Kristy tsika, ary Kristy tonga amintsika, ary Andriamanitra ray koa tonga amintsika. De tafahoana Andriamanitra ray sy ny Kristy ary fanahy masina, de izay le fahasoava-dehibe ao amintsika. Ka raha miala amin'ny Kristy tsika de miala amin'izany fahasoava-dehibe azontsika ao amin'ny Kristy zany. Ko amin'ity andro ny tia toera tsara ao amin'ny Kristy, mirena mafy ao amin'ny Kristy, aza miova ary mahafaby mandrakariva amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Fa raha manao izany tsika de tsy foana akory fikelezana ainatsika, ary fantatsika naindro fa zay ny tenin'ny Tompo, izy de tiatsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ao amin'ny Kristy tsika. De mitoera tsara ao amin'ny Kristy ambara-piaviny eny ambony lanitra amin'ny fianonan'ny teniny sy fankatoavana ny teniny. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy havelanao sy toetra ao amin'ny zanakao. Ao amin'ny zanakao rery ihany no ananana ny zavatra rehetra. Izy raha teo de zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Ary tenin'ny apôstôly masina raha teo fa raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ary nambara ny apôstôly masina koa fa raha misy eo amin'ny Kristy de tsy misy fanamelona intsony. Aza vely saraka amin'ny zanakao zay, fa raha safa saraka amin'ny zanakao zay de tsy mahaino narinana iny. Koa toera ty anatinay Tompo zany teninao zany mba hafanay miara mivavaka andray manao hoe rainay zay ny an-danitra, masinany eny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Mino an'iny ianona sahazo anay ary mamelany herokay tahaka namelanay zay minoka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany Tompo amintsika anie zao todrano zao, ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy matoky zay niantso anareo sady izy ihany nanefa izany. Ko mitoera tsara amin'ny Kristy, fa aminy tsy misy fanameloana, ary misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.